Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, anolotra anao ny vaovao. Lara-pamiaina ny mpitondra fanjakana ankehitriny hoy ny manam-pahaizana manokana momba ny fitantanana ny volam-panjakana. Tsy manana programa lara-pamiaina mazava ny mpitondra fanjakana malagasy ka antony mbola mampiahotra ny mpamatsy vola hoy ireo mpahitoekarena. Raha jerena ny ao amin'ny PND na ny paikady natao dinasy voalaza fa lara-pamiaina avokoa ny sehatra rehetra nefa samy tavela. Famekarana ny raraha eo anivon'ifilakevim-panjakana na ny fifampirarahana amin'ny tale jeneraly mietra na ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola no azahoan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanina manafoana ny ampahana manontolo mietra tsy voalohany sy ny onitra mifanaraka amin'izany tsy ho vitan'ny fifampirarahana ara-politika kosa ny nanoniornerana ny orinasa ny eo amin'ny tany-panjakana raha ny nambariny misy mpanjakana Rivo Rakotovao. Ny mpiasan'ny jirama tsy tafiditra tao Sonerana nisy ny Brown ireo mpiasa mpitokony. Raikitra ny fifanjevona teo amin'ny mpiasan'ny jirama sy mitandro ny filaminana tsy nisy ny fisamborana, tsy nisy ny naratra. Ny 10 septembre izao ny fantatra fa hisy ny conseil d'arbitrage eny amin'ny tribunal mikasika ity raharaha ity. Niemitra amin'ny fotoana tsy voafaritra ny fitsarana ny raraha fandoroana vazatany Nosy Be tamin'ny taona 2014. 7 amby 30 ny voarory tamin'ity raharaha ity, roa no nahazo fafana vonjimaika. Ankilany tsy mbola manana vaovao maro-potitra ny anivon'ny ministera mikasika ilay tovovavy tany Koet raha ny fanazavan'ny ministera ny raharaham-bahiny androany. Manadiny ireo ray aman-dreny amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny tao-pianarana 2024 ity ny vehivavy malagasy miara-miainga na ny VMMM ny komina Talatamaty ny Volonondry no nanomboana izany fiahiana ara-tsosialy sy ny fifanampiana amin'ny mpiarabelona ny tanjon'ny fikambanana. Socavitre en Outapénac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapénac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapénac. Très sincèrement à votre service. Ny hazo ny mbaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonina anome fahafa-po anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatomirahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Gora mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Produits débarquent chez Baolay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité. Premier choix,
Marque originale qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Bowlay, toujours meilleur. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knap Saint-Péflou. ISA Ambulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt bus et Désanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Vacances mlai, ararotni illimité night, illimité daolni SMS. Signant. Makanam best friends atel safidno, manjich niala tutul, am sivural, ajam enura marain, am vidin arrivoire à TTC Mood, azu yang am 224 étoiles 3. Mlai, hein? Miamanza en vacances miaraka amin'ny Orange. Miamanza ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Savy Savy. Zavy Rive Alexia. Patrika no anarako. Tamin'izaho tô Niotina ty vehivavy tokapo. amizao tsy afenina fa manankarentsika Tsy misy mahaory aloha e. de mba ozy ny olona natafanavy tamin'izaho mbola bandikely vao nisy sy netinety tonga dia manatona toprezo tapa-kevitry fa hagnano dépistage. Nanao fanabeazanaizana tamin'izaho mbola tanora kely dia milamin-tsaina. Zavy Savy. Zavy tanora salama Tanteraka ny nofinofy. Savy assureko kokoa no aviko rehefa milamin-tsaina aleko manatona top réseau. Journée de l'emploi et de la formation, 7e édition, organisée par le cabinet de recrutement MRH, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, les 10 et 11 septembre 2015 au Palais des Sports Mamassen. Déposez vos CV. Comment construire son CV? Technique d'entretien d'embauche, offre de formation, partenaire Orange, Kietka Company, sponsor officiel RTL. Consultez www.emploi-mrh.com. Dia mbola falitafaraka aminao indray tomboka lasonga FM izao takarivo izao tonga soa indray ato anatin'ny fampahalamba-vaovao ny fahita lavitra Golo TV manasanao ampanajana hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovaon'ny politika avy hatrany no isantarantsika ny fiarana amin'ity hariva ity tsy mbola hita taratra eto amintsika ankehitriny ny fitondrana tsara tatana antony mbola mampiahotra ny mpamatsy vola raha nefitry ny mpahitoekarena tsy misy ny fandarana samazava ihany koa amin'izay fomba hitondrana ny firenena ohatra malona ny olana arabola eo amin'ny fitokonana samihafa ny fanomanana ny toerana ho an'ny trabona indray no indramany ny mpitondra fanjakana vola 30 tapitrisa dolara ary mbola averina ao anatin'ny 40 taona ary ao ny fanadetiny Ernina Rapari. Diso lara-pahamena ny fanjakana ankehitriny hoy ireo manam-pahaizana manokana momba ny fitantanana ny volam-panjakana ankehitriny mitokona ny CSS noho ny resabola mitokona ny mpiasa ny jirama noho ny resabola mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana noho ny olana arabola eo amin'ny ity orinasa-panjakana ity ka tsy maintsy hanomezana azy ho an'ny orinasa vahiny. Omaly nefa nindrana 30 tapitrisa dolara tany amin'ny banky koreana ny fitondram-panjakana malagasy tsy hamalina ireo olana ireo anefa fa anomanana toerana ho an'ny trabona amin'ny tondradrano. Sarotra ny manarina ny toekarena aorian'ny krizy iray mitranga tahaka izay niseho tamin'ny taona 2007 sy ny 2012 saingy tamin'ity indray mandeha ity mihitsoka na dia ny fandrindrana ny lara-pahamehana aza.
valvolana ny grevy nataonay a zay maria kosa aloha fa tsy nisy ny nasimba misy tamin'ny fotoanandrony 2 taona voavoarina toe-karim-pirenena 2 taona garangidina voavoarina ary rehefa voarina zany io apetraka tamin'ny toerana nisy azy tsara dia tratrany déchéance ny filoham-pirenena professeur Zafelbert dia teo zany a nanomboka ny salasala indray ny avany avelan'ny rehetrarehetra dia niato ny fiainam-pirenena nipoitra ny crise sokajiny teo a ka ny tena olana zany fahitako ny zavatra toy itony a dia le fanarenana le fanohizana le asam-panarenana ny toe-karim-pirenena sarotra raha jerena ny ao amin'ny PND na ny paikadina atao dinasa tsy misy maningana fa ataon'ny fitondram-panjakana lara-pameana avokoa ny sehatra rehetra mariky ny tsy fahaiza-mitantana izany hoy ny mpahi-toekarena hafa mila arindra ny fandaminana ny lara-pameana eto amin'ny firenena mba hazava amin'ny mpamatsy vola hoy ny mpahi-toekarena iray hatrany ny olana mipetraka zany dia zao rehefa mamaky ny PND na plan national de développement politique national de développement nataony zareo priorité daholo zavadretra marina ane zany e priorité daholo ny zavadretra fa tokony misy priorité ray na roa natao priorité fa rehefa ataonao priorité ny zavadretra dikan'izany tsy misy priorité zay ny le izy atreto mbola ny 520 tapitrisa euro ampahany amin'ny 11 fedy ihany no efa ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana ny akoatra izay mbola fampanantenana fotsiny ihany manam-pirofo izany fa tsy mbola mahatoky ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny mpamatsy vola sy ireo mpiara-monimatoka vahiny eto amintsika ny fanjakana nefa mihirahira fa manga ny lanitra eo Madagasikara sy ny vondrana iraisam-pirenena mikasika ny fitsarana ny raharaha sy ny fitoriana andritra ny fifidianana be ny tanana farany teo kosa androany no niakatra teny anivony ny fitsarana ny raharaha mikasika ny teny Ambohimanga kely izay nitoriany ny kandida rehetra hafa ny kandida ny HVM ny fanarota-pahefana amin'ny ankapobeny no votoatiny ny fitoriana etsakilan'izay saika androany avokoa nandalo teny Anosy ny raharaha na voakasika ny vondrona politika malagasy miara-miainga fanadidiny Zorakotindrina mbola mandehatra amin'ny ora andro ratanay ny fitsarana ireo raharaha izay arovana ny kandida avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga androany 12 ireo fitoriana voarain'ny antoko malagasy miara-miainga tany amin'ny toerana nandraisany ity antoko ity isan'ireny ny tao Antsirabe izay tarihan'ny razanak'olona Paul avy amin'ny Transcool fangatahana fanafoanana vato amin'ny birafandatsaham-bato maromaro no angatahan'ireo mpitory isan'ireny ihany koa ny ao Viliazo Avaradrano ny ao Manandrina ary ny ao amin'ny commune Feno Rivobe Akazobe fa isan'ny raharaha lehibe nandalo teny anivon'ny tribunal administratif ihany koa ny raharaha tao amin'ny commune Ambohimanga kely nitorin'ny kandida HVM ireo kandida rehetra hafa mpifaninana aminy noho ny resaka fanararaotam-pahefana taloha ary nandritra ny fotoam-pifidianana toy ny fampiasana olo-mpanjakana nandritra ny fampelezan-kevitra prérogative de puissance publique ohatrany ahoana ny fisehoan'izay nandritra ny période électorale pré-campagne rehetra izy dia mbola nampiasa ny mahamerana azy zany hoe ilay fahefana zany mihoatra n'ireo candidat rehetra ireo dia nampiasainy namory chef-pokotany izy ary namebaiko ireo chef-pokotany rehetra mba hampandany ny lista HVM teny Ambohimanga kely na dia nisy ary lazainy hoe efa nametraka lettre démission izy tamin'izany fotoana izany mbola mandeha ihany ny fivoriana sy ny baikobaiko etseroa lista HVM izay ireo conseillers dia nisy filoham-pokotany ary io filoham-pokotany io dia tsy nametraka fialana mihitsy nandritra ny fotoan'ny fampelezan-kevitra nandritra ny fotoam-pifidianana ary manana taratasy izahay fidoroana vavolombelona ny vice président an'ilay fokotany fa fiainonany andaniny sy ny ankila no natao androany andrasana kosa ny mety ho valin'izay fitsarana izay amin'ny 17 volana septambra raha nambaran'ny kandidan'ny antoko malagasy miara-miainga eny an-toerana fangatahana ny fanatsoahana andarana ny kandidan'ny HVM matreto no angatahan'ireo mpitory ny tena andrasana zany araky nefa voalaza metra teo dia ny annulation totale mihitsy ny élection natao tao anatin'ny commune Ambohimanga kely satria tsy ara-drariny loatra ilay zavatra nitranga tao ka dia kinina tanteraka amin'ny fahendren'ny fitsarana ny mpisolo vavanay moa efa manao izay hoafany ihany koa ao anatin'ilay izy mba isiny mangarahara ao anatina fifidianana izay atao ohatr'ireny dia izay zany no andrasana zao ny fahendren'ny fitsarana isan'ny nisedra olana tamin'izany resaka alabato sy fanararaotam-pahefana izany ihany koa ny tao amin'ny commune Tanjombato tsy ny antoko-mpanjakana indray no resaky teto fa ny kandida avy amin'ny antoko Timma izay efa be ny tanàna Amperinasa ny fanararaotam-pahefana sy ny alabato no nitorian'ireo kandida hafa azy teny amin'ny tribonaly
bureau de vote koa moa zany betsaka ireo olana maro hita tao anatin'ny bureau de vote. Misy amin'izany ohatra ny chef-pokotany izay mizara vola ao anatin'ny bureau de vote, misy ny chef-pokotany mamo izay ananam-porofo ara-dalàna daholo ireo zava-misy ireo. Dia izay zany mampatonga ny vahoaka hoe oka amin'ny fitsarana mahefa ny mba hitsara ara-dalàna sy araka ny rariny ny zava-misy tokotsany. Raha 70 no tsaraina androany, mbola hitoram-pitsy kosa ny fangatahana fanafoanana ny valim-pifidianana amin'ny ampahany na izy rehetra ao Ambohimankakely. Raha pitsy ihany koa no hitoy ny fitsarana ireo fitorinana napetraky ny kandida Lalatiana Rakotondrazafy teto Antananarivo renivohitra. Lafomba vafa-kosa indray fampiakarana ny raharaha eo anivon'ny filakevim-panjakana na fifampiarahana amin'ny tale jeneralin'ny hetra na amin'ny minisitra ny fitantanam-bola sy ny teti-bola no azon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana manafoana amin'ny ampahana manontolo ny hetra tsy voalohany sy ny onitra mifanaraka amin'izany. Tsy ho vita ny fifampiarahana ara-politika kosa ny nanorena ny orinasany eo amin'ny tany-panjakana raha nambara ny minisitrim-panjakana Arivo Rakotovao. Tsy tokony ho jerena manokana ihany koa ny orinasa Tico sy Magro amin'ny fanonerana tokony ataon'ny fanjakana raha nambarany hatrany. Aro ny fanatediana. Mety ho foana amin'ny ampahany na manontolo ny trosan'ny orinasa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana amin'ny fanjakana malagasy izay mitentina 50 miliara ariary raha toa ka mahazo ny atao hoe remise gracieuse avy amin'ny tale jeneralin'ny hetra na ny ministra ny vola sy ny teti-bola izy raha ny nambarany ny manampaizana momba ny hetra iray. Tsy azo ampiarina arabaky teny ny lalàna momba ny hetra raha ny nambarany hatrany ary misy hatrany ny cas exceptionnel. Profon'izany ny mbola amolavolan'ny sampandarahan'ny hetra torolalana fampiarana ny lalàna mifehy ny hetra amin'izao fotoana izao izay nanaovana atrikasa ny fahatelo sy fahaefatra ny volana septambra farany teo. Toa-kevitra fa ny Marc Ravalomanana mifampiraharaha mba azony izany remise gracieuse ny fandrombana izay niteraka fatiantoka goavana ho azy ny taona 2024. Raha ny lalàna fiskala, ny lalàna araketra, misy varavarana maromaro misokatra. Fa anjara tsy olana resaka lalàna fotsiny ihany zany io fa mazava be fa misy idiran'ny resaka politika io, misy idiran'ny resaka ekonomika io. Raha ny hevitro manokana mikasika an'ilay izy dia eo no mila mijery ny rehetrarehetra ny atao hoe tombotsoa iombonana ny intérêt public. Anjara fanjakana mametraka ny resaka hoe tombotsoa iombonana io. Fantaniana zany no mipetraka amin'ny olona tsirairay avy hoe inona no tombotsoa iombonana. Mbola azony atao ihany koa ny mitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana miady amin'ny fampianana ny hetra tokony alohany. Fa isan'ny niaran'ny fandrombana ihany koa tamin'ny taona 2024 ny mpandraraha mpivarotra kojakoja informatika eny Behoririka. Hatreto tsy nisy toy ny intsony ny fanonerana azy ireo na dia amina miliara maro aza ny fatiantoka ho azy ireo tamin'izany. Vao hoe very le fandehan-javatra zany simba sady misafotofoto be dia fa nametsaka dia montant fanjakana zay hoe zao simba dia moro zareo hoe afaka manatitra dossier en plainte dia fanaterina le zavatra fa tsy amin'izao mbola tsisy ninina mihitsy. Samy nanambara kosa na ny manampaizana momba ny hetra na ny minisitrim-panjakana Arivo Rakotovao fa tsy afaka mifampiditra ny hetra tokony aloha amin'ny fanjakana sy ny fanonerana omeny. Tsy misy tombo sy ala fa antoan-taratasy iray ny fanonerana ny mpandraharaha rehetra voaroba ny taona 2024 hiatrany ny minisitrim-panjakana. Tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny fanjakana araka izany ny mikasika ny hetra tsy voalohan'ny Marc Ravalomanana na ny tany-mpanjakana izay nanondrena ny orinasany. Manahirana ny olona zany marina. Manahirana satria fa zatra n'izany isika rehefa mpitondra dia afangarontsika ny fomba hitondrana sy ny ataoko hoe ny tombotsoanao amam-pandrarahanao ve sa iny efa firenena matoa tenenina le izy efa nisy fanaminana io, efa nisy fivoriana natao ny arahany io, efa fantatra le izy. Tsy androany ny fanjakana no andeha hiteny aminareo hoe zao dia zao tao ny manahirana amin'ireny tany nalaina, amin'ireny toerana nanorenana trano na izininy ireny.
Ratsaivina efa tafakatra 500 miliara ray milanja ny trosa tokony mbola alohan'ny groupe Tigo amin'ny fanjakana hatreto noho ny etra tsy voaloha sy ny sazy vokatra izany. Tsy nandoha ireo trosa rehetra ireo ny orinasa Tigo nandritra ny fotoam-pitondran'ny Marc Ravalomanana. Mbola vinavinan'ny etra tokony alohany anefa izany raha ny lalàna mifeny etra eto Madagasikara ary mbola afaka miady amin'izany izy. Mikasika ny raharaha io ny orinasa mpanjakana jirama kosa ny totetsy sonirana ny fitokoana ny piasan'ny jirama androany tsy afaka niditra tao amin'ny braon'ny jirama nefa izy ireo raikitra ny korotana teo amin'ny piasa sy ny mpitandron'ny filaminana tsy nisy ny naratra tsy nisy ny voasambotra raha tsy ivina mitsipika ny fanomezana ny fitantanana ny foibe tsy mandro sisa sy volobe ho an'ny vahiny ireto piasa ireto tsy misy mianintsony izy ireo ankehitriny ary manohy ny asany araka ny tokony ho izy ny ministera sy ny foibe ny jirama. Fanadidiny Michel Aranartson. Tamin'ny folo ora maraina teto amin'ny braony jirama sonirana no toy ny hetsika ireo piasan'ny jirama manohitra ny fifanarahana eo amin'ny fanjakana sy ny orinasa Symbion Power. Raha toa efa nahazo taratasy sy fandrarana fanaovana fihetsiketsehana ao anatin'ireo foibe jirama rehetra izy ireo ny piasany no ny hetsika teto amin'ny ity foibe ity rehefa nosakana ireo mpitandro ny filaminana. Mety aminareo embeny nary ivelany fa tsy mety kosa asetonareo afanareo makety misy réquisition zany tsy voadidin'ny mpitandro ny filaminana nefa ny toerana raikitra ny korotana niditra antery ireo piasa. Tsy nisy ny naratra, tsy nisy ny voasambotra. Ireo mpitandro ny filaminana no niezaka nanaparitika ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny alalan'ny vovoka mandatsatra maso. Nitombo hatrany ireo mpitandro ny filaminana sy tafiditra hatrany farany ireo piasan'ny jirama. Hatreto tsy misy ny vahaolana raha ny fanazavan'izy ireo. Itoy ny hetsika ankoatra ny fangatahan'izy ireo ny fialana ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny mangataka fiaonana amin'ny filoham-pirenena ihany koa izy ireo. Hatramin'tranga eto Sonerana dia tonga eo ny Emoreg. Nangatanay aizany réquisition sy manana izy. Ohatra ka horarana daholo ny toeram-piasan'ny jirama eto Antananarivo tsy ahafahana manao grève dia en violation flagrante zany amin'ny lalàna ny code de travail ny article 232 233 zay lazaina ao anatin'izany fa ny fanakatonana ampahana manontolo ny toeram-piasana noho ny amin'ny fitokonana dia tsy ahafahan'ny mpampiasa manokatra ny toeram-piasana intsony raha tsisy ny vahaolana maharitra ao anatin'izay. Ka noho izany rehefa tiany direction générale nanakatona ny toeram-piasana dia akatony daholo ny toeram-piasana jirama tsy misy miasa na iray aza. Tsy misy ny marimaritra iraisany toetra amin'ny hariva teo ny fitokonan'ireo piasa. Ny 10 septambra ho avy izao no fantatra fa hisy ny conseil d'arbitrage eny amin'ny tribunal mahakasika ity raharaha ity. Zay no mikasika ny jirama fa ivadika lafim-baovao afaka kosa indray isika mpahafantarina anao mialoha fa misy ny sary mandalo tsy azony ankizy jerena tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tsy mbola manana vaovao mari-potitra ny anivy ny ministera mikasika ny raharaha famonoana ilay tovavy tany Koweït raha ny fanazavany ny ministera ny raharaham-bahiny androany. Etsaka ilan'izay mbola niembotra amin'ny fotoana tsy voafaritra indray ny fitsarana ny raharaha fandorana teratany vahiny tany Nosbe tamin'ny taona 2024 fito amby telopolo no voaroroy tamin'ity raharaha ity roa no nahazo fahafahana vonjy-baika. Ny andinindray tantery ny Zora Kotondrina. Sary mampiorokoditra saingy mila fitandremana mafy no hoe tena tovavy malagasy marina ve no hita amin'ity sary ity. Resabe tamin'ny tambajotra sosialy maro hatramin'ny omaly hariva ny hoe tovavy malagasy iray miasa ny Koweït no norasain'ny zanaky ny patrony tamin'ny antsy rehefa tsy nentiny ray taminy. Tsy mbola voamarin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ny fisian'izany na tsy androany.
ny olonantsika fotsiny tsy manana ambasady sika any a miezaka izay zany mifandray amin'ny tompona andraikitrany a mba lalàna hoe ahoana ny atao a ary efa misy ny fampitahana an'izay a teo anivon'ny gouvernement dia hojerevanay moa zany momba le vehivavy gasy le lazaina fa hoe maty ihany satria tena sarosarotra be zany ny azahoantsika tena hoe ny vaovao marina indraindray avy any noho nizay tsy fananantsika n'izay relation hoe olontsika amin'ny toerana izay. Tsy mbola nahazombavao androany ireo milaza ho fianakavian'ilay tovovavy maty. Maro kosa ny ray aman-drenin'ireo mananjanaka miasa any no miororo mafy hatramin'ny omaly. Hetsakilan'izay kosa niverina eny an-tany mora avokoa ireo voaroiroy miisa 1.30 mikasika ny raharaha fandorana ireo vazaha roa lahy tany Nosy be tamin'ny taona 2012. Nahemitra amin'ny fotoana tsy voafetra ny fitsarana azy ireo noho ny tsy fahatongavan'ny voapanga sasany. Roa kosa ny nahazo fahafahana vonjomaika. Mifantoka amin'ny lafiny maha-olombelona ihany satria izay moa zany fangatana fahafahana vonjomaika fa itsy andanin'izay a misy ihany koa zany ny article 344 du code de procédure pénale milaza fa hoe raha ohatra ka tsy tomombana ilay raharaha ary tsy maintsy renvoyena amin'ny session manaraka dia tokony alefan'ny fitsarana momba ny adeloka be vavatsotra zany a andefa fahafahana vonjomaika aloha zany ho voapanga. 17 no voapanga tamin'ity raharaha ity, vehivavy no tamin'izy ireo. 13 ihany no tonga nanatrika ny fotoam-pitsarana androany. Antony mbola nanemorana indray izay fotoam-pitsarana izay. Etsakilan'izay, mbola sarotra ny fanaovana fanadihadiana momba ny adeloka behivavy eto Madagasikara noho ny tsy fahampian'ny fitaovana ka mahatonga ny raharaha toy izao mitarazoka amin'ny fotoana maharitra raha ny fanambaran'ny doyen amin'ny mpitsaram-panao famotorana. Araka resantsika teo mbola tsy amin'ny fitaovana dia miezaka zany ny fiara-miasa miaraka amin'ireo OPJ zany na gendarme sy ny police zany no tena tsy maintsy ataonay zany satria zareo no mandeha sur terrain dia zareo no mahita an'le zavatrany zany dia tsika moa tsy ampy fitaovana tsy ampy ihany dia zay ety manana eo ihany zany zay misy ihany no ampiasaina. Andrasana araka izany ny toindreo raharaha ireo. Ny zava-misy vetivety dia mikoropaka ny fitondrana malagasy raha vao misy teratany vahiny voatohitohina. Mpitandro filaminana 50 no nanampiana ireo miasa isan'andro taorian'ny kidinapinina iray nitranga teto Antananarivo. Nihetsika hatramin'ny minisitra isan-karazany rehefa misy teratany vahiny iaran'ny herisetra eto. Saingy tsy dia lasa lavitra kosa ny fanadihadiana sy izay hafaran'ny raharaha mikasika ireo teratany malagasy misy mamono na iaran'ny herisetra any ivelany any. Eo amin'ny pejin'ny sosialy kosa ny fanampiana ny ray aman-dreny amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ity taom-pianatra 24 eny 24 ity no antony ny fanampiana ara sosialy izay ataon'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga na ny VMMM ny komina talatany volonondry no nanomboana izany fiaina ara sosialy sy fifanampiana amin'ny mpiarabelona no tanjon'ny fikambanana fanadiny Mikaela Ramarila. Anjatony maro ny ray aman-dreny nahazo tombontsoa tamin'ny fanampiana ara-tsosialy nataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga tao amin'ny kominy talatany volonondry androany. Isan'ny olana amin'ny tontolo ambanivohitra ny amin'izao ny fidiran'ny mpianatra izao ny fividianana ireo fitaovam-pianatra ka famarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary nataon'ity fikambanam-behivavy ity. Kahie, stylo sy izay rehetra mikasika ny fianaran'ny mpianatra namidy tamin'izany. Ohatra mba mirarara any izy. Misy aloha zao manararaotra aloha dia ohatra mba mividy kely sendra mandalo dia sendra misy vola dia mba manarara kely. Mirarara izy aloha par rapport ny any amin'ny épicerie. Ny fetraika moa zany dia eo amin'ilay mba mihena kokoa zany ny vola aloha amin'ny sasany. Amin'ny fidinany fotony natao dia tsy adino ihany koa ireo tantsata amin'ny famarotana ireo masomboly samihafa. Ny fijerena akaiky sy ny fanampiana ataon'ny fikambanana toy izao no antony mampandroso amin'ny mpiarabelona raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Fisantarana ny tsena vehivavy malagasy miara-miainga izay atao eto Talatavolinondry izay fitsinjovana ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana amin'ny zanany dia fanaovana ny kahie mora. Fitaovam-pianatra zany mora zany. Mitohy zany ireo hetsika izay ataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga eraky ny tsena dia androany izao aloha Talatavolinondry santaranay anazy. Fanampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fampidirana amin'ny zanany amin'ny famarotana kahie mora.
Tanàna maro ny mbola nangataka ny anohizana ny hetsika ka amin'ny fanampian'ireo ray aman-dreny amin'ny fidiran'ny mpianatra ka ny komina Kadinandriana sy ny komina Sabotsina Miaina no anohizana izany amin'ity herinandro ity. Tsy miankina amin'ny raharaha politika amin'ny fandraisana andraikitra ho an'ny mpiarabelona sy ny fifanampian'ny mpiaramonina. Tahaka ny fanaovana hatramin'izay rehefa fidiran'ny mpianatra tahaka izao, misy ny hetsika izay atao fanampian'ireo ray aman-dren'ny mpianatra. Manodidina izay fanampiana amin'ny fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra izay hatrany, fisarihana fahatelo sahady sika izao amin'ny lalao quiz school, lalao izay karakarain'ny Cool TV FM, hoentina hanampiana amin'izao fidiran'ny mpianatra izao sy hanamaivana ny ray aman-dreny amin'ny fanampiana amin'ny fahazoana ny fitaovan'ny mpianatra. Olona roa vaovao indray no voasarika tamin'izany. Arahoatra ny fanazavana. Nahita ny valiny dia dia Ranevson Mika Nambintso monina eny Analamahitsy lo 2N22Y. Izy zany no anisan'ny mpandray anjara tsara vitana tamin'ity androany ity Ranevson Mika Nambintso monina eo Analamahitsy. Arabaina sahady zany ianao mbola voaray zay raha etsy ariary zay lasa mbola misy raha etsy ariary anankiray ao hosariantsika indray izy hoe izy indray izay tsara vitana manaraka izay. Dia ny tsara vitana antsika manaraka indray dia Ramboniaina Maurice monina ao Andavamamba naty azy voalohany Tana 101. Ramboniaina Maurice monina ao amin'ny lot A 207 Andavamamba naty azy voalohany Tana 101. Ny talata 10 septambra avy izao ny fisarihana manaraka amin'izay lalao quiz school izay, tsy ahivina fa bonda samitetina ray etsy ariarisan'olona ny loka ho azon'izay voasarika ao anatin'ny lalao. Olona roa isaky ny herinandro no voasarika ao anatin'ny lalao quiz school ny voalohan'ny volana Oktobra. Amin'ny 10 marain'izao kosa no andraisana ny loka ety amin'ny foibe toeran'ny Cool TV FM ety amin'ny route Dick X Somagel. Fatahaka ny mahazatra ato anatin'ny fampahalalam-baovao asa iray indray no entina aminao amin'ity androany ity ny asa fanamboarana sy fivarotana voninkazo na amin'ny fifaliana na amin'ny fahoriana mba hamelomana ny vady aman-janany isan'andro manamboatra voninkazo Rasoary Malala Hélène. Ankoatry ny olana eo amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro mahavelona ny fanamboarana sy ny fivarotana voninkazo raha ny fanadidiny izay nataon'ny Michel Ranartson. Aravetrany. Eto Anosy iray amin'ireo mpanamboatra sy mpivarotra voninkazo natoraly Hélène. Manomboka amin'ny 7 maraina izy no eto misivana manondraka ary manamboatra ireo voninkazo mba hiendrika bouquet. Manodidina ny 4 alina sy 2 ariary isan-kerinandro no masokarenany raha toa ka 5 sy 2 alina ariary isan'andro no vola entin'ny mody. Raha ohatra izy hoe fifaliana atao any am-piangonana dia tsy fonosina transparent fa tonga dia amin'izao fotsiny. Voninkazo misy tantsa 3 isan-kerinandro, 4 isan-kerinandro no manatitra ilay tantsa. Dia latsinainy dia larobia dia zoma sabotsy. Eo amin'ny 700 000 farafaha-amboniny eo ny masokarenanay isaky ny maka. Betsaka ihany satria ao anatiny eo daholo ny karazany rehetrarehetra hoe rose, dia glaël, dia astromélia. Hita eto avokoa ny voninkazo ampiasaina amin'ny fahoriana na amin'ny fifaliana. Eo amin'ny 12 minitra eo ny anaovan'ny bouquet iray izay isan'ny manavana anazy raha toa ka manodidina ny bouquet 520 isan'andro no vitany. Asa tsy dia azoana raha ny fanazavany saingy avy tany ny adidiny. Tsy dia misy olana loatra izany, tsy dia misy olana. Rehefa mafana fotsiny ny andro dia izay izy misy olana satria tsy mateza ilay voninkazo dia raha vao tsy mandeha izany ilay tsena dia maty antoka izay. Mahafinaritra ny tontolo azy satria voninkazo ny lalao. Ny azy zao zanako 5 fa anankiray sisa ny eo anatrehana. Dia mahavelona tsara. Ireo manampahoriana no mameno ny 700 ireo mpividy amin'ny andavanandro eto amin'ny Hélène. Ny asabotsy kosa vao misy vitsivitsy ireo manam-pifaliana tonga manjifeto. Ankoatra ireo bouquet amin'ny fahoriana atao haingo-trano, haingo-birao, haingo-mpiangonana, haingo ny fiara ny voninkazo vokariny ity renim-pianakaviana iray ity. Arakaraka ny endriny ny vidiny eto, manodidina ny 7 ariary hatramin'ny 2 alina ariary.
eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny anivelany kosa ny fandimby tonga teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny nanatitra ny dika mitovy amin'ny taratasy manindry azy hiasa eto Madagasikara ny maso vaovao ny Maurice Frantz ary ny nonsa apôstôlika vaovao hiasa eto amintsika mikasika ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Vatican manokana dia enitaona izao no tsy nisy kardinaly intsony teto amintsika ary tsy mbola mety voatendry izay kardinaly vaovao fa efa manokana ny Pape François no manendry izany ny nonsa apôstôlika vaovao Monseigneur Paolo Rocco Gualtieri. Ny fanjakana malagasy kosa no mbola sakana amin'ny tsy fahafahamam-pody ny tahirin'andramena any Maurice ho ny maso vaovao Datacaran Codurtin miandry ny fanjakana malagasy hanao ny fifampiresahana mikasika ny fampidinana ny tahirin'andramena ny fanjakana maorisiana raha nambarany hatrany ny votoatin'ny accord cadre izay asolo ny accord cadre izay nosoniavy ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy tamin'ny taona 7/7/2009 ino vaovao andrasana amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Frantsa ankehitriny taoriny dia ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo farany teo. Androany tonga ny masevo frantsay vaovao Véronique Voulon izay isolo ny masevo frantsay François Goldblatt nilaza ity masevo frantsay vaovao ity fa manga lantro amin'ny Madagasikara sy Frantsa ankehitriny. Fa eo amin'ny vaovao ny fampianarana kosa indray tsy mitovy hevitra ny mpianatra mpitokony eny Ankatso amin'izao fotoana izao ny an-dany milaza fa mitohy ary miseho amin'ny endriny hafa dia ny fifampiresahana amin'ny tompon'andraikitra ny tolona ny ankilany manamafy fa tokony hitohy amin'ny alalan'ny hetsika tony teo aloha izany ny ambiny kosa tsy maraka izay tena zava-misy marina ary mangataka fanampanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra ankoatr'izay miangavy ny mpitondra fanjakana izy ireo amany olona eo anivony CCS hitohizan'ny fampianarana ary ny fanampanazavana. Satria tamin'ny nanao an'ity tolona ity tsika ny fampiresaka atao anaty AG feno ny amfi hoe zao hitolontsika zao ny fomba hitondrantsika ny tolona fa rehefa avy eo zany tsy sitatra reo hoe nakaiza fa dia any amin'ny télé sy radio any fotsiny izy miteny hoe mitohy ny tolona fa ny approche miova maninona ary tsy miverina nanao AG dia mba mifampiresaka tamin'ny mpianatra rehetrarehetra teto fa omaly tsy sitinareo androany tsy sitinareo maninona raha mifampiresaka tsika tsika ifampiresaka zay tsy manery ny CCS hoe ampianaro zahay fa zay kosa miangavy amin'ny fanjakana mandady rary ny fanjakana hoe vao le olana fifalan'ny vatsy ny mpianatra ny université. Vao mikasika ny toetry ny andro efa miakatra ny maripana eto amintsika ankehitriny saingy miamatanjaka ilay alzay na ny rivotra avy any atsimo atsinanana ka miteraka andro ratsy ho ny mpamatatra ny toetry ny andro arak'izany ho ratsy ny andro mandritra ity herinandro ity ary vinavinaina hiatsara izany farany herinandro ankoatr'izay efa miditra amin'ny loataontsika izao ny 20 volana septambra any hoany anefa vao hita taratra fahafana ny andro na eo aza ny rehetra izany niakatra ny hafanana nandritra ny ririna 10 raha mitamy ny ririna 4 fanampanazavana. Ny maripana aloha zany zao dia efa hita fa manomboka miakatra ihany 10 degré 13 degré zao ny aty afovoan-tany fianaratsoa efa mahita 14 degré ny ambany indrindra raha ny totanisy isa-taona zany dia any amin'ny 20 volana septambra zay vao tena hita tanteraka amin'izay ny fiakaran'io maripana io zany hoe tsy dia midina loatra ambany tokony izy tsony izy zany dia amin'izay fotoana zay vao tena antenaina amin'izay le hoe hafanafona amin'izay ny andro zany eto Madagasikara. Any ivelany tanterahana androany ny Paris Frantsa ny fion'ny raisam-pirenena izay andiniana ny olona ny kristiana niara-ny herisetra nataon'ny Eta Islamika ny Iraka sy Syria. Isy ny drafitra sahivoaka ao anatin'izany fionana izany iarovana ny kristiana olombitsy any an-toerana hetsakilan'izay sahiran-tsaina mafy ny Europeana ankehitriny noho ny fitombon'ny mpifindra-monina noho ny ady any Afrika avaratra sy Proche-Orient fanadiny amin'ny sariny France 24. Est-ce qu'on connaît déjà les grandes lignes du plan d'action qui sera annoncé plus tard dans la journée? Efatra sisa ireo kristiana ny Irak ray faingy efatra tapitrisa izy ireo tamin'ny taona 7/7/2009. Antony fahavitsian'izy ireo ny fampijaliany fanadihivozana famonoana ataon'ny Eta Islamika ny Irak sy Syria. Tamin'ny farany volana martsa teo nodiniana teo anivon'ny firenena mikambana amin'ny sahany fandriampahalemana izay roa hevitra izay ary enimbolana taty aoriana metraka drafitrasa iarovana ny ireo mpitsoponenana irakiana sy siriana ireo tompon'andraikitra mivory any Paris androany. Manodidina ny 90 ireo firenena manana solitena ary ahitana solitena amin'ny lehibe any finoana samihafa nanatrika izany fivoriana izany. Tanjona
tanjona voalohany dravitrasa apetraka amerenana ireo mpitsoponenana any amin'ny tany avinavy. Manarak'izay ny lafin'ny fitsarana eo amin'ireo izay meloka mahalona ny fanavakavahana finoana sy foko izay manjakatra any amin'ny Syria sy Irak. Ireo no teboka lehibe ao anatin'ny dravitrasa fa ny pitsopitsony amin'izay no mifandray amin'ny fanavozana n'ireo foto-dravitrasa n'ireo tanàna sy ireo toerana masina rotiky ny ady efa taona tateoriana ny firavahan'ny fitondrany Bashar al-Assad ho an'ny Syria manokana. Ao anatin'izany ihany koa ny fanamboarana indray ny toby fandraisana n'ireo mpifindra monina eo amin'ny 7 arivo eo sy sekoly anankiroa. Dingana goavana amerenana ireo mpitsoponenana ireo izany satria ahitana ankizy valoalina ny Jordanie ohatra. Ny andro ny fampiarana ilay dravitrasa izay ny mponina Siriana sy Irakiana hatreo taloha mbola narivo ny isan'andro izy ireo no mangataka atao sesitany any Eropa tato anatin'ny volana maromaro. Nisongadina tamin'ity androany ity diso lahara-pahamehana ny fitondram-panjakana ankehitriny ho ny manam-pahaizana manokana momba ny fitantanana ny volam-panjakana. Fampiakarana ny raharay eo anivo ny filankevim-panjakana na fampirarahana amin'ny tale jeneralin'ny hetritra na amin'ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola no azony ny filoha aloha Marc Ravalomanana manafoana amin'ny ampahana manontolo ny hetritra tsy voalohany sy ny onitra mifanaraka amin'izany. Farany itony hetsiky ny mpiasa ny orinasa-panjakana Jirama tsy tafiditra tao Sonirana nisy ny Braun ny mpiasa sapitokana. Dia izany koa no entina manakatona ny fampahalamba avao androany isorina ianao miaraka tamin'ny hatramin'ny farany veloma. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ny fampalalamba vao ny arahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.